Sy manao politika ary sy hanao politika ny V4T na ny vondrony Tanora tena tia tanindrazana ty amin'ny faritra Atsinanana fa vonona kosa hisokatra amin'ny rehetra hiara hifanometanana hijery ny hoavy maharitra ireo Tanora tapakevitra ireo commune manerana ny district ny Farafangana fa piroboroboana ny Fikambanany tarigny ziskagna me commune misy ary koa hagnentagny Tanora amin'ny lafiny sport sy amin'ny alalan'ny fiesikesena maro isan-karazany satria mbola maro gnagny raha tokony ho ataony Tanora sy voatrandraka satria sisy pitariky ry zareo raha aniovany commune misy ana aloha dia mindry matoka fa ho tafazoso somasara io Fikambanany ary sara de sara ho any commune misy anay satria ide any commune somary mbola tarita raiky any me resaky fampandroa sy fampandroana ara-sosialy zany gnagny Tanora fa mbola besaka ny varilavo amin'ny zava-mahadomela sahala ny fisotro atoky sy misy zavatra atao sisy loisir sisy fialamboly de manimba ny Tanora zay raha misy Fikambanany ohatran'izao zany dia hitondra vokasoa ho any commune zay misy ay ny fiziroan'izao Fikambanany zao. Tsy manana loharanombola ny fikambanana V4T fa mikasaka ny vola hifanampiana amin'ny sarotra. Vondrona Tanora zay manao asa ansitrapo manao asa soa araky ny tanjon'ny fikambanana de manampy ireo sahirana manao asa sosial ary mizery ireo marefo ara-pivelomana afaka manome ihany koa raha ilainy zany ny fanampiana ho fampandrosoana ny faritra misy ny tanagny na be amin'ny maha asa sosial zay ataon'ity fikambanana ty de sy maintsy mitady fanampiana amin'ireo malalatana ka tsy rarana na mpanao politika izy na iza izy zay te hanampy de raisy ny fikambanana ampitiavana izany. Efa nisy sady ny fanamaivanana ho an'ny Tanora sy ny fikambanana tamin'ny alalan'ny fanampiana lelavola 4T ariary avy ho an'ny Tanora katolika hamonjy ny JMJ sy ny Tanora luterana na ny FLM hamonjy ny zakabe ny Tanora ny tuliara ireo pikirakira fanatanjahantena volleyball sy ny hayady samby teto amin'ny district ny Farafangana avokoa.